ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalmerabantsika rehetra revako malalatra tsy ity alatsinainy fa 1 ny volana janoary ity dia faly manonona ny fiadanan'i Jesoa amintsika. Ny mofinainantsika anio dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko 19. Asan'ny apôstôly toko 19 andiny 19 ka hatramin'ny andiny 14. Asan'ny apôstôly toko 19 andiny 19 ka hatramin'ny andiny 14. Fakitsika amin'anan'i Jesoa le afaka izany teny izany. Ary Simona no nahita ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanamasina dia nitondra vola omenazy ka nanao hoe omeo ahy izany fahefana izany koa mba handray ny fanamasina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na rara amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao ka mangata amin'ny tompo andao mba havelany izay no heveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidin'ny afero sy ny feikeloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe mangatao amin'ny tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako ity asan'ny apôstôly toko 19 ity dia miresaka ny eleza ny filazantsara tany amin'ireo jentilisa, tany amin'ireo hafa firenena, ary mandeha koa zany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara izay nampanaovina ny apôstôly. Ka nandraisan'ireo izay olona mety tsy ny heverina akory aza noho ny fiaviana satria tandapa Etiopia ny Filipo, ireo ataontsika hoe prozelita ny vavahady, izany hoe ireo olona tsy dia tena neritreretina mihitsy aza hoe olona niheverin'ny Jiosy ho hafa firenena kanefa dia men'Andriamanitra fahasoavana afaka nandray ny filazantsara. Io zany rehefa malala dia manazava ny apôstôly Paoly, ny Petera manazava ny amin'ny ataontsika hoe ny toetran'ny mpanompon'Andriamanitra izay irahin'Andriamanitra ka afaka mandray zany fiasa-pahasoavana zany ka hizara ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona no nitranga? Otsika manao hoe Simona zany, Simona tsy Petera akory io, dia nahita ny fahagagana nataon'ireo apôstôly. Nahita ny fahagagana nataon'ny Petera tanana ny fametrahan-tanana, dia nangataka tamin'ny Petera manao hoe mba omeo azy amin'ny fahefana zany fa omeko vola ianao na ohatrinina fa za koa mba tianana zany fahefana amin'ny fanomezana ny fanamasina zany. Dia nazava teny Petera manao aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria niheverinao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Rehavana inona moa zany no ataontsika hoe raha ity asan'ny apôstôly toko 19 ity, inona no fepetra raha zay na azo ilazana azy, na inona no tokony ho toetran'ny olona afaka mizara ny fanamasina, na namarina kokoa inona no tokony ho toetran'ny olona, na inona lalana tokony ho diavintsika, dingana diavintsika ka tsika mpanompon'Andriamanitra, tsika kristianina mba hahafahantsika mizara fahasoavana soavin'Andriamanitra ampiasaina. Dia mazava tsara itenen'ny Simona io manao hoe satria tsy mahitsy fo anatrehan'Andriamanitra ianao. Voalohany dia zao ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina ry havako. Ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina dia ny olona mahitsy fo. Zay zany amin'io. Tsy nahitsy fo Simona dia tsy azon'Andriamanitra ampiasaina izy. Ny olona mahitsy fo no azon'Andriamanitra ampiasaina. Na ny marimarina kokoa dia zao ny mpanompon'Andriamanitra dia olona tokony ho mahitsy fo
mba afaka nizara fahasoavana sy mahasoa ny hafa amin'ny fijoroana vavolombelona. Inona moa no ataontsika hoe mahitsy fo? Fiteny mandrakariva misoratra masina natao hoe mahitsy fo. Farakely dia ireto zavatra telo ireto no ambara soratra masina hoe mahitsy fo. Raha mity janona nypiasan'ny apôstôly ty tsika avako malala toko fahavalo. No voalohany dia izao, ny olona mahitsy fo dia olona efa mibebaka. Raha olona mibebaka nefa tsy mahitsy fo dia tsy maro toerana zany ny fibebahana. Fa ny olona mahitsy fo dia olona efa mibebaka. Ary raha mbola tsy mahitsy fo dia tokony hibebaka. Ary rehefa mibebaka dia tokony mahitsy fo. I Jodasy dia tsy mba nahitsy fo. Tsy izay rehetra manaraka an' Jesosy akory avako malala dia mahitsy fo. Zany akory tsy milaza hoe andeha indray hifampitsara. Ka hitemana hoe misy kristianina tsy mahitsy fo mihitsy ao amin'ny fiangonana ao na any amin'ny fiarahamonina na amin'ny fianakaviana ihany. Tsy hoe tsy izay rehetra manaraka mitonona ho kristianina akory dia mahitsy fo. Satria Jodasy nanaraka an' Jesosy fa tsy mahitsy fo. Ho tsika manao hoe tsy hifampitsarana no antony tenenana zany, fa hampandiny tenany tsirairay manao hoe move za ty tokoa mpanaraka mitonona ho kristianina, move za mahitsy fo. Inona ny hoe olona mahitsy fo? Olona efa mibebaka izy. Zany hoe olona mahatsiaro ny fahotana izay tsy mety nataony tamin'Andriamanitra, ny olona izay tea metraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny mahitsy fo dia olona miaika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mahadio fo raha tsy diovy ny fanahy masina ny fo. Ny olona mibebaka ry havako no mahitsy fo. Raha tsy olona dia zao ny olona efa nandray ny famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ny olona efa nandray ny famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, zay no antsoina hoe mahitsy fo. Fa ny faharoa rehefa ko malala, ny olona mahitsy fo ka azon'Andriamanitra ampiasaina. Adotsika manao hoe Simona tsy azona ampiasaina na dia naniry zany fatratra satria tsy nahitsy fo. Fa ny faharoa zao rehefa ko malala, ny olona mahitsy fo dia olona manaiky ampiasain'Andriamanitra amin'ny finoana. Olona tsy mieritreritra fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia avy amin'ny fiezahan'olombelona na azo vidim-bola. Fa ny olona mahitsy fo dia olona mibebaka ary olony finoana izy rehefa avy eo. Olony finoana izy rehefa avy eo. Ity lehilahy zay Simona ty rehefa ko malala dia olona tena nanan-karena be izy. Dia ny hevitra izy fa izao ny zavatra rehetra dia vitany vola. Ary betsaka rehefa ko malala ny olona mieritreritra amin'izao taonjato iainantsika izao, indrindra moa ty civilisation ny iainantsika amin'ny taonjato fa raika amby izao, tena voizina mihitsy ny hoe betsaka ny zavatra rehetra dia vitany vola. Rehefa misy ny vola dia mivany olona rehetra. Fa eto rehefa ko malala dia aseho ny asan'ny apôstôly toko fahavalo fa misy ny zavatra tsy vitany vola. Ary betsaka ny zavatra tsy vitany vola. Ny famonjena ny fanahin'ny olona tsy vitany vola. Ny fandraisana ny fanahy masina tsy vitany vola. Ny fandraisana ny fanahy masina nefa ny tena ananan'ny olona fahazavan-tsaina, fahendrena, fifaliana, zany vokatry ny asan'ny fanahy masina, zany tsy vitany vola. Ary izany zavatra zany kosa nefa vitany finoana. Finoana fa tiantsika Andriamanitra, finoana fa famindram-po Andriamanitra, finoana fa ny famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika dia ampiananantsika fandraisana ny fanahy masina sy fiainana. Rehefa ko malala ny olona mahitsy fo ara dia olona finoana. Ny olona mahitsy fo olona efa mibebaka. Fa ny fahatelo rehefa ko malala ny olona mahitsy fo dia olon'ny fitiavana. Ny olona mahitsy fo dia olon'ny fitiavana. Eto zany dia marina fa ny teny mivantana tamin'ny Simona Petera na tamin'ny Petera i Simona eto hoe za koa mba omeo an'izany fanomezana zany. Iny moa nanam-paniriana izy rehefa ko malala. Nanam-paniriana izy za koa mba tiana zany fanomezam-pahasoavana zany. Fa zao rehefa ko malala
ny fomba nazahoana lay fahefana ny tsinety aminy de zao ny vola ary jereo tsara fa izao misy manelanelana azy amin'Andriamanitra zany tsy ny zavatra tadiavin'Andriamanitra de zao tsy misy olona manelanelana atsika na zavatra manelanelana atsika amin'Andriamanitra isika de mifandray amin'Andriamanitra fa ity olona ity de zao izy de zavatra zay vao Andriamanitra vola moa zany zao ny resahana io fa tsy voatery vola ndray manelanelana atsika amin'Andriamanitra Andriamanitra rehefa miasa ao anatsika ka mame fiasa-pahasoavana de zao re ravako malala ny tian'Andriamanitra ho manelanelana atsika aminy de fitiavana ihany Jesosy ihany no manelanelana atsika amin'Andriamanitra izy ihany no mpanalana atsika amin'Andriamanitra ino io Jesosy io izy io Jesosy io fisehoany ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra fa izao le nyty olona ity de zao tsy zay fa ny azy zavatra ny manelanelana anazy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hoe fanamasina vola de izaza na Andriamanitra de vola de izaza fa mety itsika mantseto mety hoe vola mandrakareo fa tsy voatery vola manelanelana atsika amin'Andriamanitra fa mety ho fomba mety tsy fantatro ny ambition na ataotsika hoe ny ampotsika nandray mety manelanelana atsika amin'Andriamanitra afaka malala ny olona mahitsy foa de olona zay ataotsika hoe manao zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra izy eto ty lehilahy ty de tena raha maha-olombelona de niteny mivantana tamin'ny Petera izy mba ataovy an'izao ho tsika hoe direct izy mahitsy izy zany saingy zao tsy mahitsy izy eo anatren'Andriamanitra tsy Andriamanitra ny jereny fa ny vokatry ny zavatra zay azony amin'ny fampiasana ny fanamasina ity olona ity zany de raha tsorona de olona te hampiasa an'Andriamanitra fa tsy olona teo ampiasain'Andriamanitra avako malala ny olona tadiavin'Andriamanitra ny olona mahitsy foana tren'Andriamanitra de olona manaiky ho ampiasain'Andriamanitra tsy mahitsy fo kosa ny olona raha ohatra ka olona manaiky na maniry hampiasa an'Andriamanitra ity lehilahy ity de zao ny zavatra tadiaviny de izy no hampiasa an'Andriamanitra izy no hampiasa an'Andriamanitra fa tsy ho ampiasain'Andriamanitra abetsaka ny avako malala ny kristianina tsy mahitsy foana tren'Andriamanitra te hampiasa an'Andriamanitra fa tsy te ho ampiasain'Andriamanitra de hoe Petera manao hoe de mibebay ianao fa tsy azonao ampiasain'Andriamanitra fa eliko anatren'Andriamanitra zany ary tsy vitanao ny mampiasa an'Andriamanitra tsy mety aty satria tsy toetran'Andriamanitra Andriamanitra lehibe lavitra noho ianao tsy azonao ampiasain'Andriamanitra noho zany mibebay ianao no ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa ampiasain'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra anao io zavatra izay tadiavinao io fa izao meteza ro ampiasain'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ny fifaliana ny fahasoavana eny Andriamanitra ke mahatoky efa niteny an'izany fa meteza ho ampiasain'Andriamanitra ny mampiavaka ny finoana fanompo-tsampy sy ny finoanan'Andriamanitra rehefa ko malala de izao mazava ho azy ny fotoatiny samy fa ilay finoana mahafinoana azy ny olona mpanompo sampy de zatra mampiasa ny sampy de ampiasain'ny olona tsy ny sampy akory mampiasa olona fa ny olona mampiasa ny sampy hoe ory sampy eo mba ataovy an'izao zay mba ataovy an'izao zay de aveo mampiasa lay sampy izy ny manam-paniriana de entiny eo am'lay sampy de mpanompo sampy izy mazava ho azy aveo fa toran'lay ratsy amin'ny zavatra maro samihafa fa itoetsaina ataotsika hoe mampiasa an'Andriamanitra io de tena toetsaina ny mpanompo sampy mihitsy de iverin'ny olona fa tahaka zany keo Andriamanitra iverin'ny olona fa mifonon'Andriamanitra dia tahaka ny finoana sampy sanatria ka maniraka an'Andriamanitra tahaka ny fitenitsika mandrakariva hoe ohatran'ny lampe dalatin de ozy ny olona manao hoe or lampe dalatin omeo sakafo hoan'io de toka sakafo or lampe dalatin omeo ataovy tsara fitafiana androany de toka fitafiana or lampe dalatin omeo anty azao de tonky zay ny fanompo-tsampy fa Andriamanitra tsy ampiasainao tahaka zany ry havako tsy ampiasaina tahaka zany Andriamanitra mahafantatra ny tokony ho anao
fa andriamanitra maniraka anao ovavolombelona. Ny sampy tsy mahafantatra ny tokony ho anao, ny sampy tsy mahafantatra hoe ity ny mety aminao, fa ny sampy ampanaovinao zay zavatra tianao ampanaovinazy raha mahavita an'izany raha fa sampy ngely tsy mahavita an'izay tsy manana fahefananaina iny mandainga izy mandainga fotsiny zay maharatsy ny ratsy mandainga izy tsy mahavita nahinana ina akory izy an'andriamanitra do zao rehetra zao fa mandainga izy fa na izany raha le tsapatsika ao anatin'ny fiarahamonina malagasy indraindray betsaka ny kristianina mihevitra fa kristianina nefa indraindray izy no mampiasa an'andriamanitra andraindray aza de tereny mihitsy hoe tongava am'izao amy 5 na am'raiky amby 10 na am'izao faranao miraky n'andriamanitra de avako malala marina fa zava-dehibe ny finoana fa andriamanitra ignetsy zany enao no ampiasain'andriamanitra, enao no irahan'andriamanitra. Raha ohatra moka tsy zay sitrapo mety ho sitrapon'andriamanitra zany fa mety tsy ho sitrapon'andriamanitra koa. Raha mangataka ianao ka tsy sitrana le olona misy antony ao, tsy kely finoana fa misy antony ao, enao no ampiasan'andriamanitra le sitrana le olona. Fa zao koa nefa mety tsosotan'andriamanitra koa le olona arakaraka ny fandaharan'andriamanitra mety ampahirezina enao mety hoe marary mafy olona tena mijaly be fa mety tsy mijaly le olona fa andriamanitra miaraka marary aminy eo arakaraka izay sitrapon'andriamanitra. Misy zavatra mitranga zany de avako malala ny tiana tenena de ty manao hoe ny zavatra tiana tenena de zao ny zavatra rehetra hainy mino fa izao ny mino tsy mahazo manery an'andriamanitra am'izay fantatr'andriamanitra fa mahazo. Ny mino tsy mahazo manery an'andriamanitra amin'ny zavatra fantatr'andriamanitra fa mahazo ny mino. Paoly ange zany hoy Paoly manao hoe zange intelo nangataka fanasitranana tamin'ny tompo intelo nefy Paoly apôstôly olo ny finoana de hoy ny tompo ny teny taminy manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Ny olona mahitsy fo avako malala de olona mahatoko ny fahasoavan'andriamanitra ka manaiky ampiasain'andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe aza maniry zavatra na aza mangata zavatra amin'andriamanitra. Izy ny teny mihitsy hoe mangatady omeny, izy ny teny fa mahiny zavatra rehetra fa izao rehefa ko malala fantatr'andriamanitra ny mahasoanao. Tsy enao no maniraka an'andriamanitra fa enao no irahan'andriamanitra. Tsy enao no mampiasa an'andriamanitra fa enao no ampiasain'andriamanitra. Mety izy rehefa ko malala ahitsy fo anatrehan'andriamanitra. Inona hoe mahitsy fo? Mety izy mampiasain'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra tao aloha miatoboka amin'ny fibebahana, miatoboka amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina, miatoboka amin'ny fiainana ny finoana ary indrindra iainana ny fitiavan'andriamanitra. Evavakisika tompo sotranao zahay fa amin'ity fiandohan'ny herinandro ity de manafatra anay ianao ho mahitsy fo eo anatrehanao Andriamanitra. Mahitsy fo koa aza namanay ampiarabelona aminay. Tokony ho toetrinay zany tompo araka ny afatrao satria olon'ny fibebahana izahay, olon'ny finoana izahay, zanaky ny fahasoavana izahay. Tompo ataovy mahitsy fo zahay eo anatrehanao. Aza sina aza velanao hisy zavatra nelanelana anao aminay tompo. De feo zahay mba hiaina araka ny sitraponao hatrany. Manomboka ny herinandro tompo de diovy ny fonay ary aoka hiarahanay mamakivaky aminao ity herinandro manomboka ity. Misaotra fa afaka mametraka ny fiainanay eo ampany fahasoavanao zahay. Misaotra Jesosy. Amen.